fomba iray izay natao hamantarana manokana ny omby sy ny fiaviany ary anarahana ny diany ny puce électronique. Ho azo atao araka izany manomboka izao ny mitsilo sy ny mitady ireo omby ravery na nisy anangalatra. Amin'izao voalohany izao dia bonglava, melaky ary mena be no hanombohana azy ity satria ireo dia anisan'ny amena amin'ny resaka alatr'omby. Atsofoka ao anatin'ny vavon'omby ity puce électronique ity tsy misy atahorana ho an'ny fahasalaman'ny biby. Efa voamarina nandritran'ireo fanandramana maro izay natao fa tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny omby na amin'ny kalitaon'ny hena ny fametrahana ny puce. Dia manantena anareo mpiompy sy mpisehatra rehetra handray ankitsi-po ireo teknisianina hanao ny fametrahana ny puce électronique. Anisany anambabetsaka ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fanarahan-dia ireo omby very ihany koa ny fananan'izy ireo puce électronique hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Tompon'omby itsika rehetra izay mifanerasera amin'ny resaka fitrandrahana arena miankina amin'ny fompian'omby indrindrandrindra mba ampiasa an'izany teknôlôjia vaovao zany ahafahantsika manampy bebe koa ny foloan-daha, ahafahantsika manampy bebe koa ny mpitandro ny filaminana amerenana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny faritry bonglava ary ahafahan'izao vahoaka sesena zao miverina indray miasa mampandroso ny tanindrazantsika. Tanora teknisianina malagasy moa no namorona ity puce électronique ity. Raha ho an'ny taona 2022 dia fantatra fa omby manodidina ny 10 hetsy no ametrahana izany.